Inoko fahasalama tsara daholo avokoa ianareo izay mijery ny défi amin'izao fotoan'izao miaraka amin'ny Gracia ny défi antsika amin'ity anio ity dia mampiasa vatana izay hoe mampiasa vatana ohatran'ny hoe manao karazana étirement fatakarina ny lohatongotra ary miainga ny tongotra ilana. Ho hitanareo izy avy eo hoe ahoana ny fandehan'izay fa andao avy hatrany hitady olona hanao an'izay défi izay. Ie dia ity zokibe ray aman-dreny ity indray no iaraka ilalao amintsika amin'ity anio ity efa vonona tsara izy iza ny anaranao azafady? Daniel ny anaran'ny zoky efa vonona tsara ianao alefantsika ny chrono andao ary tonga dia efa hainao tsara fandehan'ilay izy teo ka aloha alefantsika ny chrono hainao tsara ilay izy teo isa roa top ary eo mandeha tsy mitehana engana tsara ny tongotra dia minjitrindritra tsara dia ohatran'ny hoe manao étirement ianao e. Mbola misy 30 sekondra sisa. Kely sisa miaritra kely. Dimy sekondra, efatra, telo, roa, ray, vitanao le izy. Zay mitsangana amin'izay fa vitanao. Ahoana fahitanao le izy teo ohatran'ny hoe mora sa sarotra sa mila effort kely ihany manao azy. Tena marina mila ezaka be ty azo 10 koa ve tsy mba miezaka e. Ok. Tena marina zany dia menanao 10 ariary fa nandresy ianao zoky Daniel dia manaraka indray masto. Inona ny afatra sao dia misy amin'ny mpijery. Rehefa kosana ihany zalana dia mahazo taona raha dia vita foana io. Ie dia mbola tovolahy no iaraka ilalaontsika amin'ity défi ity iza ny anaran'se? Stéphane zany efa vonony Stéphane dia raha vita noony dia efa maika izy ny azan'izay 10 ariary zay tonga dia atombontsika le Stéphane alefako ny chrono alefantsika ny chrono ary dia hitantsika hoe 2 minitra alefa ary isa roa telo top vitanao io e. Way ndray kosa e. Avy aloha ty tonga dia tao mipitika fa tsy manino hoe mandehana ny chrono ary e. Alefa efa mbola misy 40 secondes mahery tena ohatran'ny tady ho vitany e. Quarante, 30, 20. Kely sisa 4 sekondra sisa tsy lasa sisa mbola namerina mantsy dia tena verina vitany ny défi antsika. Fa ahoana tao tamin'ny voalohany se mbola mena sanjila be ary ianao mbola afaka namerina e. Fa ahoana dia tsy équilibre kely zaka dia teo zay tena naka anona tsara dia omena loka zany anao fa nandresy. Merci. Dia atolotra anao mpanajana moa zany izy ity Stéphane vola 10 ariary tamin'ny fandresenao dia misaotra mankasitraka mandra-piona nampilalao io tovovavy sady farany ihany koa no atao anatin'ny défi antsika manjakely izy ny anarandry sarika mihitsy aloha zao endrin'izao zay avy nianatra sarika no nanenjika anay hoe zay anao défi Gracia dia anao an'izay défi izay mihitsy ary izy atombontsika ny chrono dia raikitra sarika efa hainy tsara ny fandehan'ny défi antsika ao amin'ny anio. Alefa ary isa roa telo takarina tsara ny lohatongotra dia engena tsara ny tongotra engena ambonimbony tsara ny tongotra ie atao mitsotra sao dia ity takarina engenangena kely
mitsotra tsara ny tongotra dia ny tanana tsy miankina lamosina sarika fa atao eny amin'ny rivotra fotsiny zao fotsiny. Ay sarika kosa nefa ny te sarika efa nahay be sy vonona be mihitsy no hoe anao an'ilay defia ary aloha fa ahoana tsy vitandrika Sarotra be. sarotra fa mila équilibre angamba na mila fanomanana nefa ndry fa nanomana be hitako teo. Misy kokoa ny olona ary mijery. Kokoa ny dadanay sy neninay dia kokoa miara-mianatra amin'ny rehetrarehetra dia kokoa izay mahafantatra. Kokoa zanareo fa ny amin'ny sarika dia mazotoa mianatra. Sisy kokoa ny asina no. Zay moa zany kokoa nareo. Iny zany le defiantsika zay somary nanahirakirana ho an'ny sasany atao ihany koa nefa no navita dia tena nisy tokoa ny navita zay hoe mila manao fanatanjahantena sy mila manao fanazarana ve amin'izay resaka tongotra sy le ohatran'ny somary maingainga teo zay fa za aloha tsy haiko na mahavita na tsy mahavita fa hitako ihany eo avy eo